aza manao tombaovao n'ilay kely ny taona fotsiny vaovao fa izy nijanona ho tonta kely aza manao tombaovao ny adala manao an'Andriamanitra ho tsy misy ka handeha hitsambiky mikipy aza manao tombaovao ny mpanao isan-keritaona tombaovao ny miditra am-piangonana mandava-taona tsy miangona intsony aza manao tombaovao ny marary saina mihevitra ny hoe tsy ho faty ka tsy mihevitra ny mandrakizay fa manaova tombaovao ny mpianatra Kristy ny taona vaovao izy efa olom-baovao rahateo Jesosy no anatiny ao izy mihavao isanandro mpanoty izy fa mahay mibebaka ka tsy mety ho tontany ota Kristy no antony havelomany ny fahasoavany no ianteherany ny fanahy no ekeny hitarika ny fitiavana no hery manetsika ny fahamarinana no ataony filamatra ny fanenjehana tsy mampiemitra azy ny voninahitr'Andriamanitra no loloaviny an-tampony loha misy vaovao mivomafana amin'ny Facebook ao ny amin'ilay loza mpiarakodia na afatesana olona mahakasika manokana ny filohan'ny FJKM ny révérend docteur pasteur Ami za tsy commenter an'ilay loza hoe entor ve izy sa tsia fa ny any zavatra tiako hitondrana resaka dia ny fanaovantsika lecture na situation anankiroa izay tsy misy ifandraisany fa noho ny halako bika tsy tiako tare na ny tsy fianekeko ny position ananan'le olona no solomaso entiko na entinao mamaky trangan-javatra nisy izao le situation tadidinareo ngamba n'ilay fanambarana nataon'ny filohan'ny FJKM ny atam'ilay hoe Christmas Neroda zay niteraka resabe teto eto amin'ny Tambajotra le izy dia taorinan'iny fanambarana iny dia misy clivage anankiroa mazava tsara ao zany ny partisan ao ny mpanohitra an'iny zavatra nazainy iny io le anankiray le faharoa tia vao afera vao mafana amin'ny tranga tia nisy voina accident zany zavatra tsy iniana atao fa loza mety hitranga na aminiza na paparay masiny ianao na olona maramily ianao rehefa tonga am'le fiteny hoe patsaray tsombovava rehefa tonga aminao tsy mety dia tonga ny tsy mety dia eto am'izay no hitondrako fanamariana eo amin'ny fanaovantsika analyse na situation ho an'ireo olona izay fa manana position manohitra an'iny fanambarana nataon'ny pasteur Ami iny dia mahavariana le hoe ny fampifandraisan zareo an'iny fanambarana nataon'ny pasteur Ami iny sy ilay voina ny tranga ohatra ny fitenenina hoe zany ny olona mba milaza azy hoe erodan'ny Christmas ny eroda nefa nanitsak'olona ka nafaty olona inona no ifandraisan'ilay véracité na fahamarinana na tsy fahamarinana le teny zay teneny taminy sy le loza fa noho ianao na izaho na le olona anankiray efa manana position par rapport an'le olona dia teretsika hisy fifandraisany zavatra anankiroa sasanangy samihafa tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny ankilany ihany koa ireo olona mpiandany amin'ny pasteur Ami noho ny position ananany za hoa tsy miditra amin'ilay position politique na position ny tsirairay hoe inona ny dikan'ilay lahateny rehefa nitranga koa ty loza ity ka nafana ny vaivay be ny commentaire satria ny olona moa rehefa misy fait divers dia manao réaction à chaud dia zavatra fa niresahan'ny olona sasany je suis fier d'être FJKM forever tsy hitako mihitsy ny fandraisan'izany zavatra zany am'ilay situation hoe tokony empathie ny am'ilay loza mitranga aloha no resahana ny ansasany raha tsy resahana akory ny alahelo ny am'ilay fahafatesan'le olona fa braquer ndray ny projecteur hoe arabaina aza
ianao andriamatofo loha tsy maty fo amanaina évidemment marina zany arabaina tokoa izy tsy maty fo amanaina fa adino le aspect hoe misy voina misy fahafatesany eo tiako tenena hoe na ny andano na ny ankilany dia samy biaisé ozy izy ny tena frantsay ny analyse ary zay ny problème eto Madagasikara ny problème eto Madagasikara dia tsy misy ny analyse objectif fa analyse miainga avy amin'ny halako bika tsy tiako tare raha vao halako bika tsy tiako tare na olona manitra aminao tony tsy fantatro le olona no entinao manao lecture na situation anankiray na fait anankiray dia na tianao na tsy tianao dia efa erroné ny conclusionnao satria motiver nilay position-nao par rapport an'le olona ny analyse na situation réelle de tsy amin'io ihany fa lesona anankiray o raisina ny amin'ny hoe amintsika rehefa zavatra tsikaritra eto amin'ity Facebook ity voaresaka ny vofanaovana taminamana tamin'nydritra ny réveillon izy ty hoe mahavarina fa tena ao anatina fahasiahana ny olona eto amin'ny Facebook ao anatin'ny atao hoe haine tanteraka zany hoe efa misy fangidina fera ao amin'ny ao dia raha vao misy voambolana anankiray na situation anankiray manetsika an'ilay ratra anaty ao amina le traumatisme nahazo azy teo aloha dia mivoaka daholo ny zavatra atao anatiny zay tsisy ifandraisany am'le situation fa io situation lasa bouc émissaire lasa atao fitaovana mba hahafahana mamoaka ilay amertume rehetrarehetra dia zavatra hafa mihitsy nyresahana dia natao tohatra fiakarana le situation au lieu d'être anana empathie am'le olona na le zavatra amragna lasa zavatra hafa tanteraka nyresahana izay zavatra zay no mipolariser ny débat eo Madagasikara ninninna nyresaka azy atao ka dia zay mba réflexion mahapage de réflexion nay mitondra ny fanamariana sy mametraka ny teboka eo amin'ny ny fitenenana marary sotompoko aza manao krismasy ny Heroda aza manao krismasy ny Heroda krismasy ny maty eritreritra jambony fifikirana amin'ny sezany ka nitady ny fomba rehetra hamonona le fahamarinana aza manao krismasy ny Heroda krismasy ny maty fanahy gasahy mandainga akitsirano miatsara vela tsy mahatsiravina mba tsy hamelana ilay marina hiseho aza manao krismasy ny Heroda miorooro sao misy anongany dia nampiasan'ireo miaramilany hamono ireo zaza menavava aza manao krismasy ny Heroda mpanjaka adala ny mempahefana ka aleony ny vahoaka no naripaka hierovana mafy ny sezany raha voareny fa nisy mpanjaka voateraka tany Betlehema fa manaova krismasy ny Jesosy ilay mpanjaka ny voninahitra avy tany amin'ny tampony lanitra nefa nietry hamonjy ny maro hianaran'ireo tia deradera miedinedina anatin'ny ota Jesosy ilay mpanjaka ny fahendreny ka ny tenany no nataony sorona hoenty mamonjy ny olona fa tsy ny vahoaka no nataony sorona hifikirany amin'ny mahampanjaka azy i Jesosy ilay mpanjaka ny mandrakizay nampitraka ireo mpiondrika ambany variana amin'ny fiainana tany ireo jamba ny volany tany ireo jemby ny fahefanany tany nampitraka azy ireo mba hisaina ny mandrakizay ka hiala amin'ny ratsy fanao hino azy mba olombavonjy Jesosy ilay teraka tena nahantra fa nampanankariana ny maro dia ireo nanehoany fitiavana hino azy handray famonjena ho to azy ho zanak'Andriamanitra dia ny farany handovany lanitra